Salama sady faly indrindraindray apita ny sary sy feo a izay mifono afatra ho antsika tsirairay amin'ity andro anio ity amin'izao arivariva izao a ho voninahitr'Andriamanitra raitsotoho izy no ivony zavatra rehetra ary izy no dia raitsika foana sy hometsika voninahitra ny amin'izay efa voazara zay efa ny fampiresahana teto a sy ny roresahantsika anio dia ny vokatry ny fanahy fahaEnina angamba isika zao raha tsy diso a dia ny amin'ny fanaovan-tsoa eny taorian'ny fifaliana ny fitiavana ny fiadanana ny faharipo ny famoram-panahy ny fanaovan-tsoa fahamarinana fahalemem-panahy fahononam-po zay izy sivy fa ny vokatry ny fanahy no resantsika farany teto a dia ny famoram-panahy ny atsaram-panahy zany hoe vokatry ny fanahy fahadimy dia anio isika iresaka ny vokatry ny fanahy fahaEnina dia ny fanaovan-tsoa izany isorana ny tompo a ny zavatra rehetra zay efa voaresaka zay efa voazara teto a ary izy no inotsika fa manisy tomboka sy andreny zavatra nambara ireny a arakaraky ny etaetantsika tsiraray avy tia fantatra ny sitrapon'Andriamanitra tia lala ary tia iaina tia ivelona sy hitomba ao anatin'izay sitrapon'Andriamanitra izay a indrindraindrindra tia tratra ny fahafenon'ny ohatry ny fahatratrarana ny fahafenoan'i Kristy fiangonana tsy misy pentina ny tasya ny rita misaotra anao za raitsotoa raha mbola nomenao zao fotoana zao ahafahana indray a miresaka an'ity vokatry ny fanahy fahaEnina ity dia ny fanaovan-tsoa izany mangataka betsaka anao a izahay hiasa ao anatin'ny teny a ary anisin'ny tomboka sy ny fanahy masinao a amin'ny andinitsoratra rehetra sy ny antsipirian'ny teny rehetra mba hisiako ny any am-ponay izany a hiteraka salut hiteraka famonjena ao anay a ametraka ny herin'ny filazantsara tsy hay ozongozonina eo amin'ny fiainanay ny aja sy ny dera dia anao irerany raitsotoa ary ny anaran'i Kristy Jesosy no anonana izany vavaka izany amen fanaovan-tsoa zay indray no resantsika androany a soky izany rahalahy ao amin'ny tompo Jesosy tsika raha vao miresaka an'izany hoe fanaovan-tsoa izany dia iza moa isika no tsy maniry ny ataon'olona soa zay fanontaniana izay a dia miteraka toy ny hoe etaeta lalina ao anatintsika tsiraray avy tsika olombelona mantsotra an'izany tsika olombelona satritsika serviavana satritsika atao soa satritsika kenakenaina satritsika trotrotroina satritsika lanjalanjaina satritsika adorena satritsika sy ny sisa be da be fa manoloana ny ty vokatry ny fanahy fanaovan-tsoa fahaEnina araka ny soratra masina sy hitondrantsika fanazavana anio ity tiako aloha ny manambara amintsika fa ny vokatry ny fanahy rehetra izy anankisivy a dia raha hanarahanao ny fampianarana teto ny fizarana teto hatramin'izay dia tokony misy zavatra voarainao tahaka izao Andriamanitra dia fanahy Andriamanitra raitsotoa izany Andriamanitra fanahy Andriamanitra fitiavana Andriamanitra fanahy anazy a dia nandefany Jesosy Kristy zanany izy hamonjeny antsika rehefa lafy tao amin'ny sahandretena isika fa izay hoe nalefa n'Andriamanitra tsy toy izay Kristy Jesosy zanany dia efa manome kisary sahady ny lohahevitra resantsika eto hoe fanaovan-tsoa
zany hoe Andriamanitra zany araky ny efa maha Andriamanitra fanahy azy araky le kisary teo hoe ray Jesosy Kristy ary isika Jesosy Kristy mimpanelanelana eo ampovoany dia nasian'Andriamanitra tsy toa nasiany ray tsy toa Jesosy Kristy vokatry ny fanahy fanaovan-tsoa avy tao aminy avy tao amin'ny tenany nalefa ny zanan'ilay tokana Jesosy Kristy ho faty ala plastika teo amin'ny hazo fijaliana fanaovan-tsoa ngeza be mihitsy vokatry ny fanahy fanaovan-tsoa ngeza be mihitsy izay fietsehan'Andriamanitra fanekena tamin'ny tenany ny fanekeny izy tenany tsy ny fanekeny tamin'iza sisa fa izy tenany ihany nandefasany zanan'ilay tokana izay dia Jesosy Kristy ho faty ho famonjena atsika ary ahafahantsika manana alliance misigne traité ao anatin'izay alliance izay dia mifanaiky ao anatin'ny alliance dia misalie ao anatin'ny soratra masina amin'ny alalan'ny vokatry ny fanaovan-tsoa avy tamin'Andriamanitra mba ahafahantsika mahazo famonjena. Avy hatrany dia natsidiko izay efim-panahy maneho ny atin'ny zavatra ho azavaintsika eto anio amin'ity vokatry ny fanahy fanaovan-tsoa ity satria ny zavatra misy raha vao miresaka hoe fanaovan-tsoa isika surtout amin'izao fotoana ny fandrosoana mondialisation izao amin'izao vanim-potoana izay isin'ny téléphone portable à la portée de tout le monde ny caméra ny pejy isan-karazany tahaka ny fizarantsika fifampizarantsika izay mahasoa eto izao sy ny sisa be da be hainao manjery na ny radio tsotra ihany koa ary dia tena miazakazaka be ny olona amin'ireny support ireny amin'ireny sehatra isan-karazany ireny maneho ny tenany se présenter amin'ny tenany manokana na ihany koa hoe amin'ny alalana vondrona na association na zavatra ohatran'izany ary manasongadina asa fanaovan-tsoa dia samy manao soa daholy aka ohatra isika hoe ny Croix Rouge Lions Club ny Rotary Club sy ny club be da be manao asa fanaovan-tsoa daholy ireny rehetra ireny ary na ireo sampana LGBT dia manao asa soa mahavita be da be mihitsy izy be da be ny association mitaiza zazakamboty manao asa fanaovan-tsoa betsaka ho ary na le artista mpampandeha fitombenana ireny ara ireo artista be da be isan-karazany izay ataoko hoe mpankalaza ny tenany culte de personnalité sy ireo mpikirakira vola mpikirakira mamona mpikirakira ny tenany mpivarotena na tsy mpivarotena sokajy n'olona isan-karazany sy saranga isan-karazany dia tena miazakazaka be mihitsy amin'ny asa fanaovan-tsoa ary ao anatin'izay fiazakazany amin'ny asa fanaovan'ny soa izay dia maka support amin'izay izy ilay nitenentsika teo dia inona ny support ampiasaindry zareo manokatra page izy avec 1 million d'abonnés misy réussite ary mirotsaka mihitsy ny mamona ao anatin'izany sy ny sisa be da be ary misy mihitsy mahavidy plateau télé sy ny ohatran'izany ary voatsela isika no nahita teto amin'ny firenena malagasy resaka propagande présidentielle tena hoe ny faninana nanao soa ny candidat isa tokony avy na ny resy lahatra ny amin'ny fifidianana na ny tsy resy lahatra dia samy manao soa eny an-tsena ny sasany manao soa any ambany tanàna ny sasany manao soa amin'ny fizarana jiro ny sasany manao soa amin'ny fizarana carte biométrique ny sasany manao soa amin'ny fizarana elo amin'ny lokona politika sy ny sisa be da be fanaovan-tsoa raha lasy ranabavy
fa ny zavatra hitaritako ny saitsika sy anairako ny fijerintsika ary zay ny natonga anahy nampitodika atsika avy hatrany sy nametraka avy hatrany ny filay fonja-kevitra sy ilay fonjam-pahamarinana tao amin'Andriamanitra tsy toa hoe isika tafasaraka taminy tao amin'ny sahany Edena fa ny zanan'ilay tokana mihitsy no nafoiny fanaovan-tsoa avy any an-danitra no namonjena atsika. Ny fanaovan-tsoa dia pratika tsotra izao ny tenin'Andriamanitra. Maka toko sy andinina ianao dia ataonao pratika. Ohatra hoe aza mamaly ratsy ny ratsy valio soa ny ratsy. Raha misy mamelaka ny takolako avy dia atolory azy koa ny havanana. Raha misy mangalatra ny akanjonao dia meo azy koa ny akodinao. Manaova soa, azaketraka amin'ny fanaovan-tsoa sy ny sisa be da be mihitsy ny verset biblika. Manamarina ny asa fanaovan-tsoa. Hatreto dia tsara tokoa ny asa fanaovan-tsoa eo amin'ny fiarahamonina, na eo amin'ny mpiray vodi-rindrina, na eo amin'ny mpiralahy sy mpianadahy amin'ny tompo, na ny amin'ireny hôpitaly isan-karazany reny, raha ny ataon'ny sampatia, ny mpanazava, manampy any amin'ny toerana sarodalana sy ny sisa rehetra rehetra. Fanaovan-tsoa eny tompoko ekeko. Tsara ny fanaovan-tsoa, charité humaine tsara, ny bonté rehetra mifanitsy sy mifanaraka amin'izany izay mahasoa ny namanao dia ataovy. Oui, dia raina ny tompo. Fa izao rehefa tena fotorantsika nefa ireny akta fanaovan-tsoa ireny, tsika teto dia efa nanambara foana fa ny zavatra rehetra dia misy fanahy manetsika azy. Ary ny fanaovan-tsoa araka ny sujet resantsika eto vokatry ny fanahy dia misy fanahy, Andriamanitra fanahy, ilay teny fampidirana tany am-piandohana no manetsika atsika. Andriamanitra no nietsika nandefa ny zanan'ilay tokana ho famonjena atsika. Fa toy izao ny tavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomena ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Tena hoe fitiavana agape, tsy misy hoe fanavahana niza sisa fa niza fotsiny. Mino ny famonjena nentin' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia afaka mandray famonjena. Ninona eloko efa vitanao ao anatin'ilay fanaovan-tsoa avy amin'Andriamanitra izay azy irery ihany dia incomparable ilay izy. Fa ilay fanaovan-tsoa kosa amin'izao vanim-potoana iresantsika izao dia ohatra izao isika mijery hoe misy artista mpampandeha fitombenana dia par rapport amin'ny recette amina spectacle anankiray dia ino no akany para dia midina amina toerana ambany volo anankiray izy dia mandeha hameur izy na mandeha 4x4 izy na limousine izy dia any amin'izay izy mizara pizza dia sady manao selfie izy maka caméra ary dradradradrainy eo amin'ny page Facebook na page Twitter na page YouTube an'izay afahany lancer an'izay acte an'izay. Tahaka izay daholo ny endrika fanaovan-tsoa misy ety amin'ity zao tontolo izao ity. Ary sika zao amin'izao vanim-potoana iresantsika izao dia misy an'ilay hoe sambo, hôpital Marie Chips ny signé contrat 2 ans et quelques, presque 3 ans amin'ny fanjakana malagasy dia mandidy maimai-poana. Anerana ny nosy mihitsy fanaovan-tsoa. Fa alevoara nefa. Alevoara. Mbola tsy manomboka ilay acte dia efa mandeha ny publicité d'un côté. Izay ilay papier cadeau, izay ilay enveloppe tsara be ilay izy ampahafantarina daholo ny daholo be hoe izay didina maso, izay didina tanana amin'ny vonto, izay didina lefa-kozatra, izay didina an'izao dia tongava maimai-poana ny fitsaboana sy ny sisa rehetra. Tena favorable ho an'ny sarababem-bahoaka sy crédible tsara mihitsy ilay izy. Fanaovan-tsoa. Fa en amont anefa maninona tokoa raha petraka ny fanontaniana hoe fa maninona no
mila fanaovan-tsoa ny ankohonana ray. Fa maninona no mila fanaovan-tsoa ny firenena anankiray? Maninona no mila fanaovan-tsoa izao taranaka izao? Dia satria ny valiny tafasaraka tamin'Andriamanitra, séparé amin'Andriamanitra, satria miaina fahotana ao anaty fahantrana, ao anaty aretina, ao anaty rofy, ao anaty fahalemena, ao anaty zavatra mangeja be da be isan-karazany, dia misy fanaovan-tsoa tonga eo amin'ny fiainan'ilay olona ahafahany momba ny tenany restauré mba hitovizany, anatratrarany dimensiona, anatratrarany état de corps na état d'âme anankiray mba hitovizany amin'ny toetra na vatana hoe mendrika sisa aza amina fetra fatra anankiray. Raha ohatra zany ilay olona misy katarakta dia mila hididina ny masony mba hahita izy dia mba ho takan'ny olon-drehetra izy, dia mba mahita hitan'ny olon-drehetra. De plus en plus zany ny toerana anankiray betsaka fanaovan-tsoa. Dikan'izay dia ao anaty fahantrana lalina ilay olona, ilay tanàna, ilay firenena. Isika izay eo amin'ny Kristy Jesosy mamokatra vokatry ny fanahy, fanaovan-tsoa. Fa tsy hoe isika efa ao amin'i Jesosy dia miandry fanaovan-tsoa. Hitanareo mandanareo mitsidika an'ireny fiangonana Église de Prospérité sy Église de Miracle ireny, fa ny olona ao anatin'ireny dia miandrandra. Jesosy io ataovy an'izao, Jesosy io zao ny ilaiko, Jesosy io zao ny ilaiko. Za tsy miteny hoe ratsy izay. Be da be ny olona ny mila an'izany. Sitrano ny boka, atsangano ny malemy, atsangano ny maty, sitrano ny marary, nahazo maimaim-poana ianareo, mizara maimaim-poana. Ordre avy any amin'Andriamanitra izany. Fa tokony ho fantatsika zany, tokony ho lanja tsapatsika ao anatin'ilay fivoriana hoe matoa misy ilay etahany mpino izay miandry fanaovan-tsoa sy miandrandra an'io fanaovan-tsoa io, dia ao anaty fahantrana isika izay. Tadio foana ilay kisary hoe nalefa ny raitsi-to Jesosy Kristy, fanaovan-tsoa lehibe anafaka atsika. Rehefa voaraintsika ve Jesosy Kristy, rehefa ataonantsika ve Jesosy Kristy, dia mbola tahaka ny olona tsy manana an Jesosy Kristy ihany va isika? Mal placé isika raha izany, ary tsy fantatsika akory ny fisian'Andriamanitra tsy toy eo amin'ny fiainantsika. Fa ny soa rehetra dia ao amintsika raha ny tena izy, miara-miaina amin'ny soa isika, misy soa fahasoavana vokatra ao anatintsika. Fa fahasoavana no namonjena anareo, fanaovan-tsoa, ilay famonjenany, ilay famonjenany io fanaovan-tsoa resahan'ny Baiboly eto hoe vokatry ny fanahy io. Fa fahasoavana no namonjena anareo. Ka io fahasoavana io famonjena io fa atao anatintsika, dia io no miteraka fruit fanaovan-tsoa mandeha ho azy amin'izay ny momba ny nofo sy ny saina rehetra rehefa tonga maître atsika ao amin'ny esprit atsika ny vokatry ny fanahy, fanaovan-tsoa, ilay famonjena. Zay foana ny loha laharana. Miezaka foana mampisaina atsika sy mampitodika atsika amin'ny fijery ambony, misaina zavatra any ambony fa tsy misaina zavatra nofo, tsy misaina zavatra ny tany. Za tsy miteny hoe ratsy ho an'ny fanaovan-tsoa rehetra, ny s'entraider entre famille, s'entraider entre voisins, s'entraider entre collègues, na ihany koa hoe rahalahy sy mpianadahy sy mpiravavy amin'ny tompo, za tsy miteny hoe ratsy zany. Fa sinona na misère zany. Sinona na misère, ary zay ny tiako tsindriana hoe matoa isika mbola miandry fanaovan-tsoa. Hitanareo ren'le misy fianakaviana, rehefa ao anaty fivorim-pianakaviana izy dia malaina be izy mandray anjara. Malaina be izy ny
mipartisipe amin'ny fanaovan-tsoa amin'ny adidy iombonana. Ohatra hoe anangana tamboho na ohatra hoe misy ezaka atao amin'ny tranondrazana na ohatran'izany, tena malaina, misy tena miala-pa mihitsy, misy tena miodikodina mihitsy, misy tsy présent mihitsy. Fa raha ohatra hoe sakafo be ohatran'izany dia izy ny voalohany. Fa rehefa tena meditenao ny fiainan'ilay olona dia misy mizera be mihitsy ao anatiny. Satria miandry atao soa foana izy, miandry asoavina foana izy. Izany hoe tsy ao aminy mihitsy izany ilay vokatry ny fanahy fanaovan-tsoa, tsy ao aminy ilay famonjena, tsy mbola voavonjy izy. Mety manana an'izao rehetrarehetra izao izy fa malaina izy amin'ny fanaovan-tsoa. Teo aho dia naka ohatra ny amin'ilay hoe propagande politika, ray lasitra daholo izany sy ireo mpihira mpampandihy fitombenana na mpihira evanjelika ihany koa, mody tsy mampandihy fitombenana fa mody mihira Jesosy fa makanty etiketina fanaovan-tsoa ity izy ilazany fa manana ny esprit, fruit de l'esprit, bonté fanaovan-tsoa ao anatiny izy. Or nefa ny zavatra rehetra dia intérêt-any daholy, ary indrindra rehefa tena méditenao sy discernenao selon any parole sainte écriture na discernement ihany koa don de l'esprit, dia tena hitanao mihitsy misy lavaka be da be, antsana be mihitsy ao anatin'ny fony. Misy misère, misy obscurité, aizina lalina be mihitsy, ary mijaly izy misofra izy. Satria tsy manelanelana, tsy avelany anelanelana aminy ho eo ambonin'ny fisainany sy ny fieritreretany Kristy Jesosy manana ny fahafenon'ny vokatry ny fanahy anankisivy Kristy Jesosy izy tena ny tompony mihitsy, ilay mpanao ny soa naseho any teo amin'ny hazo fijaliana, tsy avelany ho maître sy ho mpanapaka eo amin'ny fiainana. Ary eo ilay séparation. Eo ilay séparation satria ireo olona rehetra nakatsika exemple teo hoe mpanao politika, mpihira tsotra, mpihira evanjelika, na mety ihany koa hoe atao entre parenthèse fa tsy voatery izay, ohatra hoe association matanjaka be ohatran'ny Père Pedro reny tena enjana be mihitsy amin'ny asa fanaovan-tsoa. Croix Rouge, Lions Club, ny ankany fitia sy ny tsy fantatro tsy haiko, fitia et son avenir, je sais pas, droit de l'homme, be da be, City sambo hôpital Marie Chips i hanoso contrat 2 ans et quelques, presque 3 ans eto amin'ny firenena ity, gratuit daholo ny rehetrarehetra. Séparé amin'ny volonté divine na ilay fanaovan-tsoa, eo ihany ilay fanaovan-tsoa ao anatin'izy ireo le hoe manao soa. Ary efa ndresantsika teo tsy ataontsika détail be da be hoe par rapport amin'ny kajikajy, par rapport amin'ny budget, par rapport amin'ny recette, par rapport amin'ny intérêt-any, par rapport amin'ny objectif-any, satria aza adino raha misy sambo miodiody manodidina miditra eto tsy misy fanazavana mazava tsara sy ohatran'izany dia après 2 ans tsy fantatro izay afaka mavita zavatra be da be ny sambo ny resaka eto sambo zany afaka mavita zavatra be zany, surtout 2 ans, ary sambo zany mazaka zavatra betsaka amatona mihitsy. Réflexion fotsiny zany fa tsy midika hoe izay tokoa le izy. Fa ny sujet antsika eto hoe fanaovan-tsoa dia ohatran'izay daholo hoe satria tsy misy an'ilay lien amin'ny ao ambony ilay fanaovan-tsoa, tsy iraka avy amin'ny ray tahaka ny hoe ray Yahweh Elohim nibaiko ny tenany naniraka ny zanan'ilay tokana hanao soa ho famonjenantsika.
de ohatran'izay daholo ihany ko ireo rehetrarehetra nyresantsika teo hoe sambo hôpital croix rouge père pedro iza ny naniraka andreo lions club ny rotary ny lgbt ny artiste mizara pizza mpampandihy fitombenana ny groupe évangélika izay style manao so ihany fa ny hira fotsiny ny évangélika de aveo manao asa soa sy ny sisa be da be fa lay lien ary ihany ny tena tiako anairana ny fisainantsika sy ny fijerintsika amin'ity resaka fanaovan-tsoa ity. Za de miteny antsika fa amin'izao vanim-potoana resantsika izao dia manao soa daholo ny olona miazakazaka amin'ny fanaovan-tsoa. Ary d'un côté tena créena mihitsy ny misère. Poizena mihitsy ilay resource tokony ho anjarany vahoaka, na tokony ho anjarana tokon'olona anankiray, na tokony ho anjarana fokon'olona anankiray, na tribu anankiray, tovy daholo zany zavatra resantsika izany. Na tokom-pinoana anankiray privatisena iny ary poizena ritina. De rehefa foana de izay manam-pahefana sy manana ny autorité mpifehy an'izao tontolo izao, image caricature ny bibidia, izy ireo no misezira n'ilay tokony ho an'ny tsirairay. De rehefa tsy manana intsony ny tsirairay, de eo amin'izay le niteneniko teo hoe par son intérêt, après son intérêt, après un calculany, après un kajiny, manao soa amin'izay izy. De amin'izay voanim-potoana izay lasa orienté mitodika any aminy. Iny no hitan'ilay olona hoe manao soa aminy. Fa takona ilay hoe ny raitsy to nandefa ny zanan'ilay tokana fanaovan-tsoa famonjena atsika ho afaka amin'ny fahotantsika isika. Ary izay akta ny resahako teo izay hoe lasa alaina ny toeran'i Kristy Jesosy ilay mpanelanelana iraky ny ray mpanao soa, ary zareo no mipoizeny resource rehetrarehetra. De zareo no maka ny plasy ny Messia mpanao soa izay nanao ny multiplication ohatra. Be da be ny asa soa nataon'i Kristy Jesosy. Ny asa soa tsy mahavonjy Ary mandinika ianareo nataon'i Jesosy Kristy soa rehetra, tsy soitany tao amin'ny Baiboly hatramin'ny jamba nampahiratin'i Kristy Jesosy. Asa soa izany, acte divine, fa misy asa soa ambadika izany. Fa tsisy fantatra mihitsy any boka folo lanakiraha ihany no miverina ny saotra. Fa tsisy resaka famonjena mihitsy tao aorianan'izany rehetrarehetra izany. Fa rehefa nitoro mofinaina Kristy Jesosy, ny mpianatra firy fotsiny sisa teo. Ho any amin'iza moa izay ozy Petera sy Jaona sy ny ekipany. Ianao no manana ny teny fiainana. Olona roa sy telo sy efatra. Zay sisa ny tavela teo. Zay no mahatonga ana amin'ny teny hoe ny fanaovan-tsoa dia tsy ivo ny famonjena. Fa ilay fanaovan-tsoa asa tokana avy tamin'Andriamanitra tsy to dia Kristy Jesosy ihany ao no ivo-pamonjena. Ary zay manana ny vokatry ny fanahy amin'izay no midika fa voatahiry ao anatin'ny famonjena. Mino fa azonao tsara ilay fezahako manazava sy mampiseho an'ilay kisary ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Dia teo dia niteny hoe ny mpanao politika, ny artista sy na olon-tsotra ihany koa, na zareo amin'ny LGBT, na ny tsy LGBT, na ny Rotary, na ny Croix Rouge, na ny ONG, na ny association isan-karazany manao soa daholy, maka ny plasin'ny mpamonjy, dia orienté mitodika any ny olona. Tanareo tsara tamin'ireny propagande ireny, propagande présidentielle. Miandrandra sy mitodika any amin'iza moa zao ny olona. Jerena nefa ny insécurité à gauche à droite, tamin'ireny ny sasa soa be da be natao mihitsy, ary hatao amin'izao itenenantsika zao dia mbola mandeha foana izay endrika plagia ny fanaovan-tsoa nataon'i Kristy Jesosy zay, vokatry ny fanahy tao an-kibon'ny ray. Inona moa ny tinambara amintsika amin'izany rehetrarehetra izany? Miresaka vokatry ny fanahy fanaovan-tsoa isika. Ny tinambara amintsika rehetrarehetra dia faut savoir discerner. Voalohany indrindra, ny fanaovan-tsoa noentin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ihany, iny vokatry ny fanahy iny ihany no tokana mamonjy. Ny asa soa, ny fanaovan-tsoa
ezaky ny tenako dia mbola question be izany satria ny mission rehetra efa accompli efa vitany Kristy Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana satria efa vitany Kristy Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny fanaovan-tsoa fanavotana an'izao tontolo izao ny devoly monsieur référé amin'Andriamanitra foana monsieur référé amin'ny zanak'Andriamanitra foana ary te hilahatra amin'Andriamanitra foana izy maka ny toeran'Andriamanitra foana izy naka ny toerany Mesia foana izy foana no mitonona ny tenany fampamonjy mpanao soa amin'ny alalan'ny mpanao politika amin'ny alalan'ny artista mpampandihy fitombenana amin'ny alalan'ny sambo à gauche à droite izay milaza fampandidy maso mpanasitrana za tsy miteny hoe ratso aza andretraretra satria izay le mazo hoe tsy ratsy izay mihitsy no samboriny angalariny afahany milaza ny tenany ho Mesia hoe mpanao soa manana ny vokatry ny fanahy fanaovan-tsoa dia mitodika sy miankohoka daholo amin'izay ny olona ty tena mpanao soa ity tena manana ny vokatry ny fanahy fanaovan-tsoa zany daholo ngeny ataon'olona mitsidika mpanao pejina mpanao politika anankiray ianao dia mirahira fotsiny ilay mpanao politika hoe tsy fantatro tsy avery eto ilay hirany dia ampiarahany amin'ny vidéona 2-3 minutes fanaovan-tsoa dia tena ao aminareo mihitsy Andriamanitra mitsinjo madinika ianareo makatsy makaroa manao asa fanaovan-tsoa lasa irairaina be lasa Mesia mihitsy lasa zay le niteneniko teo le nazavaintsika rehetra teo lasa tompony fanaovan-tsoa ary mba tsy lazako hoe lasa tompony famonjena mihitsy satria lasa iny no andrandrain'ilay madinika ny antony satria efa otetateraka ao anatin'ilay mpino ilay finoana tamin'ilay asa fanaovan-tsoa ary efa nisorona taminy moyen rehetra nongotana taminy ny telozina tao aminazy daholo ny resorsany sy ny anjarany rehetra mba hafahany mirepirepy tsara mihitsy dia miatsampy amin'ireny mpitonona ny tenany fa mpanao soa ireny ny tsirairay mampalahelo le tranga mampalahelo ny zavatra misy ka miresaka nyity fanaovan-tsoa ity isika vokatry ny fanahy fahaEnina pratikana tenin'Andriamanitra izy io arak'le niresahako teo natsidikitsika tsotsotra teo hoe raha misy manisy ratsy anareo dia efa liosoa ny ratsy be da be ny verset biblika izay mandidy atsika anao soa tsy mory eo tsy mory eo fa efa naseho an Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izay fa io fanaovan-tsoa io rehefa tena velona ao anatitsika dia na dia torotoroana sy ampahoriana sy ampijaliana raha isika dia tahaka ny vavaka nataon'i Jesosy Kristy hoe mamelany elony fa tsy fantany izay ataony miteno azy io fanaovan-tsoa io ao anatitsika io fanahiny fanaovan-tsoa io miteny ao anatitsika io satria portion souffle avy amin'ny raitsi-toa no maka toerana ary miaina sy mampiaina atsika dia miteny ataontsika io tsy par contrainte na ihany koa hoe par amin'ny alalan'ny fifandanjan-javatra izay hoe takin'ny atsy dia valiana amin'ny zavatra ohatran'izao tahaka ny ataon'ny artista sy ny mpilalao politika sy ny mpilalao fanahin'olona sy ny sisa be da be. Amaranako an'iny paragrafy iny dia sokafin'ny masonao satria na dia ao amin'ny eglizy any anaty fiangonana any ary dia le efa niresahako tsotsotra teo hoe mampalahelo fa ny fanaovan-tsoa dia lalaovin'ireo bishop sy Cohen sy évangéliste sy prophète sy ny sisa be da be ry best life ry zareo amin'ny église de prospérité za tsy miteny hoe tsy tokony ho voatasy voambinina tsara isika ao amin'i Jesosy non atao aloha katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana dia manampy anareo izany rehetra izany fa raha vao io no posena aloha ny zavatra rehetra hoe asoavina ilay mpino dikan'izay misy mizera be ao zay foana ho any tady io
ao anaty mizera izay lay mpino, ao anaty mizera izay lay fiangonana, ao anaty mizera zany lay miteny sy milaza ny tenany fa mpitondra fiangonana sy mpitoro ny tenin'Andriamanitra eo. Fa lalavo ny fanahany fanaovan-tsoa, milalao ny émotion sy ny sentiment anao izy amin'ny fanaovan-tsoa, amin'ny alalan'ny fisehoan'ny fanahany fanaovan-tsoa, ino no ataony pratika amin'ny alalan'ny manipulation sy ny zavatra tahaka izany ao anatin'ny fivoriam-bavaka, ka izay no ampitandremako antsika. Eto amin'ny tapany faharoa sady amara-paranako azy atao amin'ity vokatry ny fanahy fanaovan-tsoa ity dia meko exemple concret isika selon la Bible. Fanaovan-tsoa tena hoe de nature madio. Ahoana moa izay le hoe de nature ao anaty fahadiovana izay, ao anaty fahamarinana ny tianambara, ao anaty nihitsiny zany. Ny tianambara amin'izay dia hoe na dia olona tsy manana n'Andriamanitra ara, fa olon-tsotra, dia mihetsika ao anatin'ilay olon-tsotra ny fanahany fanaovan-tsoa, zany hoe ny sainy au niveau any amin'ny mandresahako eto. Lay sainy no madio, lay sainy no tsy maramara saina, fa kosa no ny fahatsorapony sy ny fahatsoram-panahiny saina ho andresahako, fa tsy resaka esprit satria izy tsy manana lien amin'Andriamanitra tsy to. Mety itenareo hoe ahoana ny impossible an'izany? Oui, tena possible zany. Mandehana nareo any amin'ireny le tany any ambanivohitra be reny, misy mpanompo sampy any, misy olona tsy mahalala an'Andriamanitra any, fa manao soa, tsy micalcule. Ary vereziny lavitra ny mpanao politika, vereziny lavitra ny artista manana V8 sy ny artista manao tour d'Europe sy ny makany Amerika sy manana villa sy manana limousine, vereziny lavitra satria reny misy manaborotsaka pataloha, reny misy mampandihy fitombenina, reny mbola misy manao abomination zavatra tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra. Fa lehilahy anankiray ndresako teo juste fotsiny fanompo-tsampy, ny elo ny ao anaty an'Andriamanitra, ny akoatan'izay clean izy, tsy mangalatra, tsy mamono olona, ny asa soa mandeha mifanampy amin'ny mpiray vodrindrina izy, ataony daholo miara-miasa tany, zay endrika fanaovan-tsoa rehetra dia mihetsika ny fanahany lay saina amin'izay asa fanaovan-tsoa izay. Ary zay nahatonga ny tolo ny teny fa hoe natanombo vadika raha tsy misy maka fanaovan-tsoa. Dia izay le teneniko teo hoe ao anaty fahamarinana tsy mahalala an'Andriamanitra izy, fa ao anaty fahamarinana. Alleloia. Vakianareo ny Josoa toko faharoa, ny Josoa manomboka amin'ny Josoa toko faharoa hatrany amin'ny Josoa toko fahaenina, fatatsika ny tantaran'ny Rahaba zanga. Rehefa naneraka mpisafitany any amin'ny Josoa toko faharoa misy an'izany tantara izany Josoa dia mpitarintafika elita tao amin'ny zanak'Israël, peuple hébreu, fiangonana hébreu. Andeha hiditra andrava ny mandan'i Jeriko dia ao anatin'ny paikady mandefa mpisafitany. Dia reto mpisafitany reto ny s'adresse tao amin'ny Rahaba janga, satria izany mandan'i Jeriko zany dia tena mifefy sy enjana be ny sécurité. Ary il suffit fotsiny hoe monsieur pénétrer ao anatin'ny manda dia efa manakoako étranger anao zay. Dia mazava ho azy fantatry ny mponina tao a Jeriko, ny fisiny reto mpisafitany rola reto izay nalefan'ny Josoa, dia niafina tao amin'ny Rahaba-janga izy ireo. I Rahaba-janga dia mpivarotena, tsy mahafantatra sitrapon'Andriamanitra, fantatra reo zany mpivarotena zany. Fijangajangana dia fahotana alan'Andriamanitra indrindra. Ny fahotana rehetra dia ivelan'ny tena, fa ny fijangajangana kosa dia miatra amin'ny tena ary halan'Andriamanitra indrindra. Fa i Rahaba-janga dia nanafina ny reto mpisafitany reto tany atafitrano tamin'ny fotoana nisian'ny mpitily elita tao atoerana ny sase azy ireo hoe aiza izany étranger nampiatranonao zany. Dia ity Rahaba-janga ity mihitsy no nandainga fanaovan-tsoa iarovana ny ainy reto mpisafitany reto. Fa ny mahagaga dia
ny fahafantaran-draha abajanga teto raha vaketsika le josoa hoe andrasonge vaketsika le josoa jerentsika ny toko sy andinina misy an'ilay teny tena hoe androvakitsika mihitsy le izy ny nandrana ny mpisafitany roalahy ary josoa zanak-inona dia naniraka mpisafitany roalahy mangingina avy tany sy ty maka ny teny taminy hoe mandehana izahao ny tany indrindra fa jeriko dia nanga izy roalahy ary niditra tao an-trano vehivavy janga anankiray atao hoe rahaba ka nandro tao ary nisy nilaza tamin'ny mpanjakany jeriko hoe injao misy olona étranger avy amin'ny zanak'Israely tonga aty izao alina izao safiny tany dia naniraka tao amin'ny rahaba ny mpanjakany jeriko io nilazaiko teo ka nanao hoe avoay ireo lehilahy tonga ao an-tranonareo ireo fa hisafiny tany no ny aviany dia nalaindra vehivavy izy roalahy ka nafeny ny aroa izy tonga taty amiko ihany tokoa ireny lehilahy ireny nefa tsy fantatra izay ny aviany ary rehefa maizana ny andro ka hodidinina ny vavahady dia lasa ny andro ka hodidinina ny vavahady dia lasa nivoaka izy ka tsy fantatro indray izay nalehany enjeo faingany izy fa ho tratranareo kanjo efa nampiakarin-dra vehivavy any atapitrano zay le nazavaiko teo tany nanafenany raha bajanga an'izy roalahy reto ka nafeny ho atapitrano izy ka nafeniny ao ny tahondrongony izay efa nalahany teo amin'ny tapitrano ary ireto olona dia nanenjika azy tamin'ny lalana makany Jordana hatrany amin'ny fitana ary rehefa lasa nivoaka izay nanenjika azy dia nihodidina ny vavahady ary lambola tsy natory izy roalahy dia niakatra nakao aminy tao atapitrano raha vehivavy ka nanao taminy hoe eto le tondrako mesazy amintsika satria important be le fisokafany masony raha bajanga teto ka nanao taminy hoe fantatro fa efa nomeny Jehovah anareo ny tany ary efa latsaka aminay ny fatahorana anareo sady efa ketraka ny mponina rehetra amin'ny tany noho ny tahotra anareo raha bajanga tsy manana relation amin'Andriamanitra toa tsy parmi ny peuple hébreu fa misokatra ny masony raha bajanga hoe fantatro fa efa nomeny Jehovah anareo ny tany Jeriko aiza hoaiza ilay message misy manda mifefy lehibe sy mponina matanjaka sy firenena miridiridy be matanjaka be raha zao vanim-potoana resantsika izao zany dia possible hoe amerikanina zay tsy azo atao nininina mihitsy eto fa mpivary tena kely anankiray tsy mahalala ny sitrapon'Andriamanitra fa manana ny fanahy ny fanaovan-tsoa tiako tenenina amin'izay dia meteza ianao olona tsopo meteza ianao amboary ny vatanao ny sainao indrindra ho sain'olona mpanao soa tsy misy calcul sy izao fa tsotra fotsiny hoe mpanao soa ary zay manao soa zay tsy hoe profiten'ny olona gauche à droite azadino fa i Rahaba dia vehivavy janga nandry tamin'ny daholo ty olona gauche à droite ty profity azy daholo fa tsy ny profity azy tamin'ny fanaovan-tsoa fa au moment précis mihitsy nisokatra ny masony ary nanao soa tamina hébreu roalahy izy mpisafitany dia any amin'ny Josoa toko fahaenina raha bajanga irery ny fianakaviana izy mianakavy kely ny ankonany rainy ny havany rehetra afaka tamin'ny fandriganan'ny Israelita inona moa ny tiana ampitaina amintsika ao anatin'izany ny fanaovan-tsoa dia karaktera sy toetra na dia tsy ao ara ilay hoe vokatry ny fanahy esprit indray ny resahako eto tena hoe ahidin'Andriamanitra ao am-potsika mihitsy maître ao amin'saitsika mihitsy Andriamanitra tsy toa dia miasa dia misy vokatry ny fanahy fanaovan-tsoa mifosy velona atao anatintsika fa rehefa olona tsotra
olon'ny fanaovan-tsoa ianao fa tsy olon'ny mpanao ratsy. Norina manao soa raha fa be calcul gauche à droite tahaka an'ilay ohatra ny resantsika rehetrarehetra teo hoe mpanao politika, mpampandeha fitombenana sy ny sisa be da be, sambo na tsy sambo na olon-tsotra na tsy fantatro. Mpanao soa fa misy calcul gauche à droite, misy kajy, misy intérêt mifikitra sy mahazo toerana ao anatin'ny saina. Tsy mitovy amin'ny kahandrahabajanga izay. Fa rehefa ny kahandrahabajanga no kahanao, ninina falemenao, ninina falotonao. Fahotan-drahabajanga eto dia fahotana halan'Andriamanitra indrindra. Fa rehefa tsopo ianao amin'ny fanaovan-tsoa, tsy misy kajy, tsy misy calcul, indrindra ilay fanaovan-tsoa ataonao dia mifampitohy ary mitodika amina famonjena. Mitahiry ireo voaositr'Andriamanitra, mitahiry ny planin'Andriamanitra. Fa tsy hoe manao soa mizara pizza dia manenjika followers na ihany koa hoe mizara vola na manao soa mamboly azy dia manao selfie na misy message paseko amin'izany. Fa ilay toeran'ny fon'ny sy ny rahabajanga mihitsy tsy nisy an'izany kajy rehetrarehetra izany. Dia izaho miteny aminao fa izay toe-po mifamatotra amin'ny natiora mpanao soa izay, natoran'olona mpanao soa izay, mifamatotra amin'ny vokatry ny fanahy fanaovan-tsoa izay, tsy raraka tany ao anatin'ny famonjena izay. Les temps sont comptés, manomboka eo dia tak rehefa tonga ny fotoam-pandringanana sy ny fotoam-pijinjana, tsarovana mandrakizay iny asa soa nataonao iny. Ary iny no mamany lakle an'ny lanitra, mamany vavahadin'ny lanitra, mamany fandringanana izay hiatra aminao, iny no lasa famelan-keloka ao anao. Eo manomboka eo amin'iny no misy délivrance, manomboka eo amin'iny fanaovan-tsoa izay efa tsara toerana taminao tao anatin'ny fahatsoram-po iny, fahatsaram-panahy iny. Fa matotra amin'ilay vokatra ny fanahy efa niresantsika rehetrarehetra, tsy misy calcul, tsy misy arrière-pensée, tsy misy resaka hoe aterikalona, chantage, fa deux natures humaine hoe tsotra be fotsiny ianao, sincère be fotsiny ianao, ary indrindra mifamatotra amina famonjena. Satria ilay contexte andrahabajanga eto dia Israel mitahiry ny teny fikasana, tany Kanana, mandany Jeriko, promessa, tenin'Andriamanitra, famatotra daholo zany rehetrarehetra izany. Nisokatra ho azy ny masondrahabajanga, misokafan'Andriamanitra mihitsy. Le hoe misokatra ho azy tsy possible fa tsy maintsy Andriamanitra no miasa. Zany hoe anao moa efa niasa sady Andriamanitra, fa mbola tsy conscient rahabajanga hoe Andriamanitra no efa micontrôle ny situation rehetrarehetra. Izay ilay afatra ampitaina amintsika hoe eto ambonin'ity fanaovan-tsoa ity, veriko ihany tsy misy calcul, ary indrindra ny fanaovan-tsoa rehefa mitodika isika sy misaina na ao anatin'ny tsy fahalalana ary hoe ho an'Andriamanitra no anaovako an'izao, ho an'ny olon'Andriamanitra no anaovako an'izao, ho amina zava-panahy no anaovako an'izao, ho amin'ny planin'Andriamanitra salut vie éternelle no anaovako an'izao, dia miparticiper sy mandray anjara ao anatin'izay ianao dia voasoratra mandrakizay ary tsy voafafa ilay fanaovan-tsoa efa velona sady ao anatinao. Ary Andriamanitra tsy toy ny mikontrôla ny zavatra rehetra. Alleluia. Tsara ny tompo. Resantsika teo ilay multiplication, Matthieu 4:14, ny Jaona 4:1, Matthieu 14:13, 21, ny Jaona 6:1, 15:15, 15:15 miresaka an'izay. Fanaovan-tsoa natiora atao amin'ny Kristy Jesosy
naseho an Jesosy Kristy ny mpianatra. Jesosy Kristy eto no manao soa amina mofo 5 sy azan-drano 2. Jerevy tsara ilay image. Mofo 5 sy azan-drano 2 ny lasa multiplication. Tsy omby olona 5,000 ny olona voky tamin'izany ivelan'ny zaza mambevavy. Raha mandinika isika hoe apetraka ny fanontaniana hoe mialatsina hitena ty ohatra hoe Pera Pedro manao soa dia par rapport amin'ny budget any katolika zany hoe ohatrinona ny anaovany an'izay fanaovan-tsoa. Mavita be izy tena navita izy misaotra azy. Fa mametraka n'ilay balance zany sy ilay hoe calcul ary indrindra ilay hoe famonjena. Za tsy miteny hoe tsy ao anatin'ny lalam-pamonjena an'Andriamanitra ny an'ny Pera Pedro, an'Andriamanitra ny an'ny tsirairay. Dia ohatran'izay ny croix rouge ary niresaka itsika teo hoe sambo hôpital. Hoy teo hoe 3 ans meodody eto Madagasikara foana izy. Misy balance ampisaintsainako antsika ao anatin'izany. Manao soa izy. Manao soa izy. Fa ny an'i Jesosy Kristy niainga tamin'ny mofo 5 azan-drano 2. Izay tany amin'ny atsefatsefaky ny olona tany any no nanaovany multiplication. Fa ireo mpanao politika sy ireo artista na ny Rotary na ny Croix Rouge sy ny sisa be da be avy aiza ilay anaovany fanaovan-tsoa. Ary aiza ihany koa ilay balance ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Aiza ny baraingo ny entrée ny sortie ary maninona no fanaovan-tsoa foana no iainan'ny vahoaka satria ao anaty mizera ny vahoaka nampahantraina. Oneny Kristy Jesosy nijery azy ireo satria tahaka ny ondry tsy misy pia. Onena ny raitsyto. Ny mantra, ny ory sy ny malahelo eo aminareo foana ozy. Izany raha lasy ranabavy no tsy maintsy anana atsika ny vokatry ny fanahy. Fanaovan-tsoa atao anatintsika zany hoe atao anatintsika amin'izay ny fanaovan-tsoa fa tsy hoe anaovana soa foana isika. Ary izay ka izay efa resiny raha batsanga daholotsika tamin'izay satria raha batsanga mbola tsy nandray an Jesosy Kristy akory izy dia efa tao anatin'ilay fanaovan-tsoa. Vokatry ny fanahy. Zay ny azoko nambara fa minao fa misy zavatra voarainao atao anatin'izay fizarana vokatry ny fanahy fanaovan-tsoa zay. Mety be da be mihitsy nareo no miteny ary efa nisy mihitsy nareo miteny hafahafa be ilay fomba fizarantsika n'ilay vokatry ny fanahy eny tompoko. Ohatran'izay ny fomba fizarantsika n'ilay izy ara-tsoratra masina satria ny tanjona dia ny fampisaintsainana antsika sy ny fampitodiana antsika amin'ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Satria afaka avadika tsotra be ny toriteny, afaka atao fitandrisana asa soa ny toriteny amin'izay fotoana izay dia menina be da be, partage be da be, 1000 gemmes, 4000 gemmes, 5000 gemmes, sy ny sisa be da be, sainga tsy mety amintsika izany. Tsy mahazo aina isika raha izay no hitondrana azy. Amangy antsika foana ny tompo ary ilaza ny fanambarany amintsika ahafahantsika mitombo ao aminy indrindra ahafahantsika velona amin'ny alalan'ny vokatry ny fanahy fanaovan-tsoa. Tianao Jesosy mirahasoa antsika rehetra. Sotranao ray tsy toa raha mbola afaka nytsara sy nanambara indray izany fanambarana izany anio. Teraina any anaranao ary mena voninahitra ny amin'ny zavatra rehetra. Manam-piana ibetsaka mba tena ompino ho efa nateraka indray izay miaina sy velomin'ny vokatry ny fanahy fanaovan-tsoa ary atao anatinay izany mba nasoavana ny hafa. Ahafahanay mifantoka foana amin'ny zavatra any ambony erin'ny filazontsara fiainana mandrakizay. Ny aja sy ny dera dia anao irery amin'ny tompo ny anaran'i Kristy Jesosy no tompoka sy amin'ny vavaka. Amen. Veloma tompoko dia miratsoa antsika rehetra manaraka indray. Tainy Jesosy daholo.